Anaty lanonana tsy manam-paharoa Antsirabe ny farany herinandro teo nandritra ny THB Tour izay nikarakarain'ny Brasserie Star. Nanamarika ny fotoana ny hetsika karnavala lehibe izay niarahana tamin'ireo mpandray anjara maro dia maro forony solotenan'i Antsirabe na ny fikambanana io na sekoly. Rehefa natao ny fifaninana dia fantatra fa ny L200 avy eo amin'ny lycée André Samp ao anatin'ny sokajy malalaka nahazo larina voalohany tamin'ity karnavala ity no sady nahazo ny vola 10 hetsy ariary. Ao anatin'ny sokajy fikambanana kosa dia ny fikambanana Pandidon Sportive Young Stars no mendrika indrindra ka nahazo ny loka lehibe 10 hetsy ariary ihany sy ny amboara. Nanamarika ny alina kosa ny fanentanana ny rana tamin'ny ekipan'ny Fouillé, ny DJ Dexta sy ny Kihidi Manu. Non, mbola tsy nafana olo. Zay mafana olo atao. Toerana fa olo azy. Ity. Ny alatsinainy kosa dia nitarika mafonja ambondrina Artin Semaine no nanafana ny fotoana.